na ny tokantrano na izanaiza toerana misy anao a ny tena koa zay hitondra ny ty afatr'Andriamanitra ty androany ray milohan'ny andrenisantsika ty tenin'Andriamanitra ty dia hivavaka aloha aho a mba ngataka ny fanahy masintsika mba tonga atsika tena hisokatra tsara ny saina mampanahy eto ampandrenesana ny ty tenin'Andriamanitra ty a satria ny tompo moa nefa ambany teny fa mivavaha ianareo izy ka aza mitsahatra noho izany a manoloana ny tenin'Andriamanitra zay ornesitsika eto a tena ilaintsika tena mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanokatra ny saitsika azahoantsika mandray tsara ny afatr'Andriamanitra zay tia nomeny amintsika rehetra androany vavaka isika raha io misotra anao lehibe aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao raha mbola nomenao fotoana tahaka izao zay azonay mbola miainy tompo ny teninao a dia le teninao zay fanambaranao fa tsy maintsy toriana ho an'ny olombelona rehetra mba handre ny teninao ny tsirairay avy ary mba hatonga azy ho voavonjy raha manaiky ary mino izany teninao izany izy fenoan'ny fananao masina koa aho a apetrao hitambavako ny teninao tompo ary mitenena aminay tsirairay avy ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo a no ametrahako izany vavaka izany amen. Ny afatr'Andriamanitra zay nampitondray ny fanahy masina eto ry havana androany afatra tena mikasika indrindra mba ho atsika mpanompon'Andriamanitra zay nametrahan'Andriamanitra andraikitra eto amin'ity atao hoe fitoriana ny filazantsara ity napetraka ny tompo tato anatiko izy ty ka tiako mba ho tena ho zaraina amintsika rehetra mpanompon'Andriamanitra zay natsoan'Andriamanitra mba hizara izany afatr'Andriamanitra zany ao amin'ny filazantsara ny jaona toko faha 120 ry havana rehefa nitsangana tamin'ny maty izy zay ny anomboantsika azy misy an'le tenin'i Jesosy tamin'ny Petera rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia zao ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera hoe ianao izy malala fa tianao a dia hoy izy taminy fahano ara-ny ondriko naverin'i Jesosy ny telo a io teny io andraso ny ondriko ary fahano ny ondriko mazava ho azy zany ry havana fa ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ho atsika zay mpitoro ny filazantsara ny tena hivatana nyty tenin'i Jesosy ty za manokana rehefa tena mba nandinika aho ny ireo fampianarana nataon'i Jesosy dia hita hoe samy manana anjara daholo a ny akamaroan'ny olona rehetra zay nanatona an' Jesosy ary ity ty afatr'Andriamanitra androany ity a tena mba natokany tompo ho atsika zay mpanompon'Andriamanitra mpitoro ny filazantsara zao manko ny antony raha manaraka tsara ianao ohatra fotsiny Jesosy ry havana tena mahita mihitsy hoe rehefa nandeha izy nitoro ny filazantsara teny rehetra teny a tany Jerosalema teny amoron-dranomasina nataizanaiza dia nanaraka azy daholo ireo le zay antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany Kaiafa mpisorona be mpisorona maro mihitsy mpanoradalana mpanao lalàna niaraka tamin'i Jesosy ary niaino azy teny an-dalana teny dia nametrahany Jesosy fanontaniana mihitsy izy ireo raha mihaino tsara ianao ary mamaky tsara ny ohatra fotsiny any amin'ny Mateo toko 15 dia misy teny nataon'i Jesosy any ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ary natonga an' Jesosy tena nyteny mihitsy ny teny moatra ny mafimafy kely hoe ry mpitarika jamba eo amin'ny 15 amin'io Mateo toko 15 io nahitanao an'izay nahoana moa ary ahoana ny natonga an'le teny hoe ry mpitarika jamba zao manko ny mahatonga an'io tiako ianao mba tena maky tsara ny Mateo toko 15 fa Jesosy mihitsy any tena nanitsy le fomba fizaran'ireo olona ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo le olona maro tamin'izany fotoana zany ary natonga an' Jesosy ny teny amin'ny 19 hoe foananareo izy ny tenin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra nareo zany hoe ireto olona rehetra zany dia izao rehefa nandeha teny ny zareo mbola le didy amandalana be dehibe ny tena ny aina ny teny an-dalana teny fa
rehefa tonga Jesosy dia nampianatra izy ary nanoro ireo olona ireo hoe nahoana ny foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Tiako anao mba maka tsara nanomboka amin'ny andininy voalohany ka atery amin'ny andininy 7:40 mba azahoanareo tsara hoe na inona ny tena natonga an Jesosy ny tena nyteny hoe foananareo ny tenin'Andriamanitra ozy noho ny fampianarana voatolotra anareo. Eto zany havana dia hitantsika roatra ka tena fitinina tsara dia ty tenin'Andriamanitra ty tena tian'Andriamanitra mihitsy ny olona tena hipetraka tsara amin'ny tena fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ery amin'ny 7:40 misy tenin Jesosy somary mafimafy hoe avelao izy jamba mitarika jamba any akadiny farany. Rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra io zany ianao ry havana dia zao. Ozy monko Jesosy amin'ny 7 hoe rype tsara velatsia ozy marina ny namina ninisa ianareo hoe ity fireneny ity dia manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ozy ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Asa ianao ry havana raha takafa ary ho tsara nge ny tantaran'ny fiangonana nanomboka ohatra teo amin'io fotoana zay nitoriana ny filazantsara nakanisan'i Jesosy tety ambony tany io nanambaran'izany tenin'Andriamanitra zany ka hatramitsika miresaka zao zany hoe efa 2 taona lasa. Dia zao fantahina mipetraka hoe nahoana no lasa ohatran'izao ny fivavahana kristianina, lasa misy karazana fisaratsarahana be dia be ary samy manana ireo karazana fampianarana isan-karazany ilay fiangonana mitondra anarana kristianina. Nefa mino ianao fa mba lasa eritreritra tahaka koa ianao ary izany nametrahan'ny tompony ty ry havana ity teny ty androany ho atsika rehetra, ho atsika rehetra zay manaraka nyity fotoana ity. Mba tiako ianao mba tena hijery tsara izao afatr'Andriamanitra zay napetraka ny tompo zao. Ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 tiako mihitsy ianao mba hijery an'io fa anisany somary mafimafy ny afatra napetraka ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana. Eno tsara nge fa ovakiko fohy aminao le afatra napetraka ny fanamasina tao amin'ny Paoly eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:130. Zao le voalaza hoe tandremo sy ny tenanareo sy ny ondry rehetra zay nanao vo ny fanamasina anareo mpitandrina iandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra ozy zay novidiny tamin'ny rany. Fantatra ozy fa rehefa lasa aho dia isy ambody masika hiditra eo aminareo zay tsy antra ny ondry ary avy aminareo ozy nompisahan'ny olona sasany toroteny tsy marina hitaona ny mpianatra anaraka azy koa miambena ary tsarovo fa 3 taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra ny ranomaso. Goavana ry havana zany inona ny tena avoakan'izany tenin'Andriamanitra zany hoe efa nampitandrina sahady nanomboka tamin'ny Jesosy Kristy tety ambony tany ary efa lasa niakatra ho any an-danitra izy dia nomboka nitoro filazantsara ny apôstôly Paoly dia mbola nanamafy le tenin'i Jesosy mihitsy le vakiko taminao tamin'ny Matteo 10:20 hoe solon'ny olona fampianarana voatolotra mpitoro-teny ny tena tiano tenenina mio mpampianatra soratra masina. Jereo nge ny tantaran'ny fiangonana eran'izao tontolo zao dia ho hitanao ny fahamarinana izany teny zany ary tsy mahagaga raha ohatra ka misy fahalemena be dia be hita eo amin'ny fiainana kristianina vokany satria mifangaro ny fampianarana voatolotry ny olona sy ny tenin'Andriamanitra ty. Jesosy ry havana rehefa nyteny an'io teny io hoe jerevo tsara le tenin'ny tompo hoe jamba mitarika jamba izy any akadiny farany. Jerevo tsara zay tenin'Andriamanitra zay hoe solon'ny olona fampianarana voatolotra ty tenin'Andriamanitra ty dia ny vokany na tiany na tsy tiany dia tsy maintsy mihetraika amin'le olona amin'le ondry tandremana. Ianao zay manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ty ry havana naizanaiza toerana misy anao ny tena tanjon'Andriamanitra amintsika nge dia izao raha manaraka tsara ianao tian'Andriamanitra tsika tena hipetraka tsara amin'ity fototra
Tasanga eo meko anao ty tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fa raiky amby roapolo misy an'izao teny zao fototra mba tokony hipetrahany mpanompon'Andriamanitra maro raha te hamahana olona eo amin'izany atao hoe asan'Andriamanitra izy. Eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo amin'ny Efesianina toko faharoa misy an'izao teny zao hoe natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminano izy ary Jesosy Kristy ny fehizory indrindra. Andininy faraiky amby roapolo ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ozy ao amin'ny tompo. Andininy faharoa amby roapolo ary ao aminy ozy ny miaraka orona koa ianareo ho fanorenan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina. Zao zany raha ohatra ka fitimo kely ny fanazavana ty zao nametraka fampianarana Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany. Fototra io Jesosy Kristy ny fototra. Raha mamaky tsara ianao filazantsara efatra dia misy fampianarana fototra napetraka Jesosy zay tokony iainana ny olona. Iza ny tokony hampianatra azy? Mazava ho azy ry havana fa itsika mpanompon'Andriamanitra ny tokony ametraka ny olona zany fototra zany. Eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly izy inona moa tianao tenenena amin'ilay hoe fanorenan'ny apôstôly? Reto apôstôly reto ry havana dia manomboka eo amin'ny bokin'ny Romanina marapatonga ary amin'ny bokin'ny Joda misy hatrany amin'ny raiky amby roapolo reo epistily reo ny apôstôly Paoly fotsiny ny nampanoratan'Andriamanitra 12. Dia zao ny zavatra hitanao. Fototra zany hoe fampianarana fototra tokony iaina ny fiangonana. Fototra napetrak'Andriamanitra mihitsy ireo fitaizany reo manomboka amin'ny bokin'ny Romanina mandrapatonga ary amin'ny Joda. Ny fanontaniana mipetraka tiako ianao mba tena hijery tsara. Io asan'Andriamanitra hoentina hoe tena mipetraka amin'ireo fototra reo. Araka ny voalaza ny Efesianina toko faharoa io. Ny antony mahatonga mametraka an'izany ry havana dia zao be dehibe ny olona mpanompon'Andriamanitra manko mametraka fanontaniana eny an-dalana eny maninona notrany tsy tena mananaina ny fiangonana. Ho atsika ry havana zay mpizara ny sakafon'Andriamanitra. Ho atsika zay mizara tena tian'Andriamanitra tsika tena hipetraka tsara amin'io ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe fanorenan'ny apôstôly. Atonge ny miainga ny testamenta taloha raha ny tena marina za akory raha miteny anao an'izao zavatra zao tsy hoe manafoana ny testamenta taloha tsy akory fa raha mamaky tsara ny bokin'ny Kolosianina ianao dia tian'Andriamanitra tena ho tsapanao fa saika aloka tandindona ozy ny zavatra ho avy reny. Noho izany ny sakafom-panahy rehetra entin'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho an'ny ondry tandremana dia tokony miainga eto amin'ny fanorenan'ny apôstôly. Reto ato anatiny ty lenambarako taminao teo hoe misy epistily ato raiky amby roapolo nisany. Fototra tokony iainana ary tokony ampianarina ary tokony ho fantatry ny olona zay entina isan'andro mba tonga ny olona tena hijoro tsara. Petraka manko ny fanontaniana eny an-dalana hoe nahoana no tena tsy dia ahitana tahaka ny fiainan'ny kristianina ohatra voalaza amin'ny asan'ny apôstôly. Tsika amin'izao fotoana izao maninona ny fiangonana lasa ohatrany tsy dia tena manana hery manatrika an'ireo asan'ny maizina asan'ny démonie isan-karazany. Maninona tsy hita manaraka ny mpino intsony ireo fanambarana nambaran'i Jesosy hoe zao ny famantarana anaraka an'izay mino. Ohatra eo amin'ny Marka toko 9:20 ohatra hoe amoaka démonie amin'ny anarako izy. Maninona no lasa ho vanin'ny olona zany amin'izao fotoana izao ka hoe tsy maintsy olona manokana no manao an'izany asa zany. Hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy, andray menarana izy, ametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitran'ireny. Maninona tsy hita intsony eo amin'ny fiainan'ny mpino zany zavatra zany fa lasa ohatrany hoe tsy maintsy mpanompon'Andriamanitra nga manao an'izany sisa. Ianao ry havana manaraka ny tiavan'Andriamanitra te. Tian'Andriamanitra tena hiverina ato anatiny ty atao hoe fahamarinana ity isika.
nomena Andriamanitra fahefana ny mpino. Tiako ianao mba hijery tsara ren'le voalazan'i Jesosy ao amin'ny Luka toko 10. Ndazo ange vakiko kely aminao eo amin'ny Luka toko 10 no ahitanao ity tenin'Andriamanitra ity. Ny andininy fa 7:20. Vakiko kely ny andininy fa 7:20 hoe izaho Jesosy nahitany Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Iny rehefa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingo sy andresi ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo izy ka tsisy ampaninina anareo. Jereo tsara io teny io sy le Marka toko 5:20 ny resahako taminao. Maninona tsy hita intsony eo amin'ny fiainana kristianina zany zavatra. Tsotra angamba mivaliny raha ohatra ka fitiniko dia zao. Satria misy fampianarana voatolotra zany hoe ovaina eny an-dalana eny. Androany ry havana, raha te hahita ny tena atao hoe herin'Andriamanitra ianao, raha te hahita ny tena atao hoe herin'Andriamanitra sika, raha tiantsika tena hitombo araka ny maha izy azy, ny olona izay entintsika tian'Andriamanitra hiverina amin'ny fahamarinana ato anatiny ty atao hoe Baiboly na soratra masina ty sika. Tiavan'Andriamanitra ity dia ho atsika mpanompon'Andriamanitra, miainga amintsika mpanompon'Andriamanitra. Tsika mpanompon'Andriamanitra nge rahalasy anabavy no tian'Andriamanitra tena hoe amahana ny ondry, fa andro ny ondry kosa. Raha somary mamerina kely aminao hitanao le sary, le Salamo 7:20, iny tena sary ny amin'izany ho teonao hoe itsika mpanompon'Andriamanitra manahoana sakafo zaraitsika eo amin'ireo olona izay entintsika. Za zao nge meko anao raha fitiniko le sary hoe eo amin'ny Salamo 7:20 hoe Jehovah no mpiandry ahy. Nyraisin'ny Davida mihitsy zay zavatra zay hoe Andriamanitra no mpiandry azy tsy mananjava mahory izy, mampandry amin'ny amaintso izy, mitondra imoron'ny ranon'ny fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Jereo tsara le sary omeny ny fanahy masina. Inona moa tena entiny zany atao hoe mamelombelona ny fanahiko zany izy, mampandry amin'ny amaintso. Ty fahamarinany ty tenin'Andriamanitra ty nge ry havana, ny tena tian'Andriamanitra aseho amin'izany resaka nampanaoviny an'i Davida zany. Natsapa mihitsy Davida fa zao tena ay maintso no hoaniny, tahaka ny hoe le ondro zany ny entiny teo amin'le amaintso. Zany hoe ianao zay mpitoro ny filazany tsara an'Andriamanitra tokony hitondra tena mamerina ny olona ato anatin'ity fahamarinan'ny Baiboly ty. Aza ampianarina zavatra hafa ny olona. Gamby ianao mety hiteny amiko any hoe misy ve zany? Misy zany ry havana. Matoa tena hizara kely aminao satria tena tiako mihitsy mba hahita nytony fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra toy ianao. Da zao ianao amakiko andalatsoratra masina kely ato amin'ny Korintianina faharoa toko 1:20 no ahitanao an'ity teny ity hoe 7:20. Apôstôly sandoko izy ireny, mpiasa mamitaka. Iza moa ny tena tianao tenenina zany? Mpanompon'Andriamanitra mpitoro ny filazantsara nge ry havana ny teneniny amin'izany. Mampiova ny endriny ozy tahaka ny apôstôlin'ny Kristy, zany hoe ohatra dia tena mpanompon'Andriamanitra zao ary betsaka zany amin'izao tsika miresaka zao maneran-tany. Tondrono ny tenin'Andriamanitra hoe apôstôly sandoko, zany hoe miala amin'ity fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ty. Ary tsy mahagago zany ozy fa Satana aza mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava. Koa dia tsy zava-dehibe akory ozy raha ny mpanompony koa no mampiova ny endriny ozy tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany izy dia araky ny asany ihany. Mpitoro ny filazantsara, mpanompon'Andriamanitra ny tena tiano tenenina an'izany. Andrasona ianao makiko farany ity tena anankiray tena ohatrany hoe mahazefajefatra mihitsy ho an'izany hoe andraikitra tena mivona ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Atao amin'ny Petera 2:2 misy an'ity teny ity hoe manomboka ny andininy voalohany, misy mpaminany sandoka teo amin'ny olon'i Israely ary isy koa mpampianatra sandoka tahaka zany eo aminareo. Mpitoro ny filazantsara nge zany, mpampianatra soratra masina, mpitondra fiangonana. Ny tiano tenenina amin'izany misy zany. Dia jereo le ambarana eto hoe atonga mangingina saindiso mahavery ozy ary andany tompo izay nividy azy ka ahatonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany. Jereo tsara fa
le olona entina zany tsy mahalala ninninna io la tenenin' Jesosy hoe jamba mitarika jamba ny akadiny efa rany. Mpitoro ny filazantsara mpampianatra soratra masina ny tena voateny amin'izany ry havana. Misy zany. Ny olona koa moa mandeha be dehibe nge ny olona tsy de mamaky tenin'Andriamanitra loatra e. Be dehibe koa ny olona miangona fotsiny a tsy mbola nandray an'izany Jesosy Kristy ho tompo zany. De tonga rainy karazana olona tahaka izany manao an'izany zavatra zany. Jereo nge ny toetrany eo amin'ny andininy faharoa misy an'ity teny ity hoe maro nanaraka ny fijerojejony jerevinareo tsara. Zany hoe misy karazan'olona zany mandeha miangona mihaino an'ity tenin'Andriamanitra ity tsy mba mandinika fa de tenyity tenin'Andriamanitra ity fa de zay lazainy. Zao koa ny ambaran'io hoe ireny ozy ny tenenina ratsy ny lalan'ny fahamarinana. Za ry havana rehefa tena mandinika be dehibe ny olona nge manomboka miteniteny foana ary miteny ratsy misy ty tenin'Andriamanitra ty ary miteny ratsy mivavaka satria zany zavatra zany ny hitany. Da so vakiko aminao ny andininy fahatelo. Ary amin'ny afatratry ny fitiavany arena ozy no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Inona moa tena tireo teny lavy zany nge ry havana jerevinareo tsara fa zany tsy tenin'Andriamanitra mikasika ny famonjena tsony nefa ambara. Jerevy tsara fa misy fitiavaka arena ao, fitiavam-bola ao. Reny moa le zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao zany ny zavatra saika hitanao matetika. Be dehibe ny olona mirona amin'izany zavatra zany ozy ny tenin'Andriamanitra mamarina azy hoe ely zay ny tsy nijanonjanona ozy ny fitsarana an'ireny ary tsy rendremana ny fahaverezana. Ho anao zay manaraka ny tiavan'Andriamanitra ty raha hijanona ilainao ry havana ny tena miverina tsara aloha mandinika tsara ny toerana misy anao. Dingana voalohany tena tiako apetraka amin'ilay hoe mandinika tsara de zao atovy azo antoka aloha fa nandray an Jesosy Kristy ho tompo ianao. Zany mino fa misy fanahy masina ao anatinao. Fa raha vao tsy marina ao anatinao zany hoe Kristy ny velona ao anatinao tsy mahiratra mihitsy ny masonao. Ireo olona zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ireo nge tena atoroko anao ity tenin'Andriamanitra ity ihany no entiny eo aminao hovany le izy. Fa tovy marina aminao le hoe Kristy ny velona ao anatinao manomboka mahiratra ny masom-panahy. Rehefa mahiratra ny masom-panahinao de manomboka mihinana tsikelikely amin'izay nao fahamarinana ato anatin'ity soratra masina ity. Hitanao ny kristianina tany Korinto. Zao ny ambaran'i Paoly eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa misy an'le hoe niteny taminareo ozy tsy tahaka araky ny fanahy fa tahaka ny amin'izay mbola nofo tahaka n'izay mbola zaza ihany eo amin'ny Kristy. Ronono no meko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo. Eny tsy mbola matanjaka mandraka ankehitriny azy. Tiany Paoly tenenina de zao mbola zaza ara-panahy. Ny olona vao nandray an Jesosy Kristy ho tompo nandray ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatiny ny zaza ara-panahy ry havana de tokony manomboka tsara mihitsy mihinana tsikelikely izany atao hoe tenin'Andriamanitra zany. Avelao Andriamanitra ny atao hoe mamaky tenin'Andriamanitra nge ry havana de zao hoe Andriamanitra miteny aminao de ilainao mamaky tsikelikely isan'andro. Ozy Jesosy hoe tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra ilainao hoanina isan'andro ty tenin'Andriamanitra ty. Ilainao koa mivavaka. Ny atao hoe mivavaka koa de zao ianao miresaka amin'Andriamanitra. Ilainao koa nao tena mizatra tsikelikely. Ireo kristianina tany Korinto ireo olona nandray an Jesosy fa saingy zao mbola be dehibe ny zavatra tsy fantany. Fa manoro azy ny apôstôly Paoly hoe zao atoro. Manoro azy tsikelikely ny apôstôly Paoly. Raha manaraka tsara ianao ireto tenin'Andriamanitra nampanoratiny fanahy masina ny apôstôly Paoly sy ny apôstôly Petera de misy toro lalana tsikelikely araky nambarako teo ny zavatra tokony ataon'ny kristianina nandray an Jesosy mba ahiratra tsara ny maso. Misy tenin' Jesosy zay ny filazantsara an'izao natoko fahavalo any manao hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo izy de ho mpianatra tokoa tenin'Andriamanitra. Raha sendrany amin'ny toerana misy mpanompon'Andriamanitra ianao mitoro tenin'Andriamanitra mangala noty de inoy tsara. Ny olona tena nandray an Jesosy ry havana tena mila mijery tsara ny fampianarana sy ny toro-teny mandeha mba ho hitanao tsara hoe mivoana sa tsy mivoana amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra.
misy ohatran'izany iary avana tena tian'ny tompo tena iainantsika isan'andro hoe mandra-pahatonga antsika ozy lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe atratry ny ohatry ny fahafenon'ny Kristy ka tsy ampitambolombolenina intsony ianao am'ireo karazana fampianarana isan-karazany fa maro be zany amin'izao fotoana izao ho atsika mpanompon'Andriamanitra. Tena ilain'Andriamanitra tsika raha lasana bavy miverina kely. Ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Amosy any ho any amin'ny Hosea any hoe ringana ny olona ozy noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Ilain'Andriamanitra tsika mpanompon'Andriamanitra tena mitombo amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ty. Tsy miodikodina makatsy maikavy averina ny amin'ny testamenta taloha indray le olona le mididy amandalana. Jereo tsara raha lasy anabavy eo zay napetraka amin'ny liambaran'ny apôstôly Paoly le nambarako taminy amin'ny Efesianina 2 hoe miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly. Reto toromarika be deaibe ato anatiny ty atao hoe epistily ity Jesosy Kristy ny fototra mba azahoantsika tena manatrika ny ady rehetra isan-karazany. Raha sitrapon'Andriamanitra mbola andray kely fampianarana takizay ihany tsika amin'ny manaraka fa zay aloha ny ampandaloviny fanahy masina teto androany zay noko marimarina fa mety hanokatra ny saina mampanahanao zay manaraka ny tiavan'Andriamanitra ty izay taridalana zay tena natokana ho anao mpanompon'Andriamanitra mpitoro teny mpizara ny havan'Andriamanitra mihitsy ity teny androany ity. Saotra ny tompo ary vavaka mba omen'ny tompo antsika ny fahazavantsaina raha lasaina bavy mba tonga antsika ho tena mpanompon'Andriamanitra itondry zany afatr'Andriamanitra zany ho an'ny olona zay miaino antsika sy ny ondry zay andrasantsika vavakantsika. Raha io misaotranao lehibe ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao raha mbola nomenao zany teny zany zay androany mba hoentinay manitsy ny dianay eo amin'izao azakazaka makany amin'ny fiainana mandrakizay zao. Tompo mba tokony herin'ny fanahy masinao hanokatra ny saina mampanahy ho an'ny olona rehetra zay manaraka ny tiafary ty mba tonga anay ho tena mpanompon'Andriamanitra tena hizara ny teny tsara ny finoana ho voninahitr'Andriamanitra ray zanaka raha fanahy masina. Saotra indrindra tompo tononoko amin'ny anaranao Jesosy samy vavaka zany. Amen.